zahatra fianao no andrasana mba ahanatidenizo zay mitarika ho ao ambalandray hanasoa sianao azambatratsika ny omandrakizy ekeo jaorikane tikokitoky haitoye ao ambalany jesu handorotire somatsitsitsahatra fianao no andrasana mba ahanatidenizo zay mitarika ho ao ambalandray hanasoa sianao azambatratsika ny omandrakizy ekeo jaorikane tikokitoky haitoye ao ambalany jesu handorotire ilajeso siamu mameteza wewambalani jeso ilajianawe ilajeso siamu mameteza ankasitratsika be dia be ary aloha nitarika lovatiana izay mpihira voalohany raisika tamin'ity arivarivany alahady ity indray fa etsy ihany koa ny mpihiratsika manaraka ao anaty antoko-pihira meva gospel no misy azy miara-bantoko tonga seto amin'ny MVS télévision miaravatsika rehetra sotrapetsaka mandray anay viatranytsika dia iresaresaka amin'zareo hoe tony ahoana sy ahoana mba azonao tantarana aminay ve ny atombohan'izany hoe meva gospel izany asa hoe vondrona mpiara-mianatra ve sa hoe mpinamanamana ve ianareo no hoe ndahotsika mba hiaraka ao anatin'izany hoe meva gospel izay dia inona ihany koa no antony nahatonga ilay hoe meva mihitsy no ndraisina tao anatin'izy na dia betsaka aza ny anarana na ninona tsy natao hoe toko gospel ohatra nanomboako anazy aloha dia tsy izany namorona ny meva gospel tamin'ny taona 4 no niforoana meva gospel tadiditsika tatao amin'ny NBS nisy natao hoe Riser Voice dia tao anatin'izay ny meva gospel no ny atomboka zany haloha kelin'izay anomboka teo zany tena nafantatra hoe nisy meva gospel tamin'izany tokoa izy hoe ikizy mpinamana mpiara-mianatra sotrany izany fa taty arina lizy ny meva gospel moa dia ohatrany hoe vocation institution zany anankiray na ohatrany hoe fampianarana ny ankizy ohatrany ahoana ny zara rehetra mety isy ao anatin'ny lafiny arakira nefa ny koa tsy mijano ihany fa amin'ny lafiny ara-pianana sy amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa raha ny fijerisika azy teo ihany koa dia mbola ao anatin'ny tanorana avokoa zareo ao anatin'ny meva gospel teo hitantsika teo zany dia manao anasy ahoana indray ary raha ohatra hoe misy tanora hafa ihany koa te hiditra anatevin-darana anareo misy kastinina ve ataonareo misy fifantenana sivana ve misy fifantenana sivana fa nefa ny tsy hoe zahatra sarotra be dia hoe manao ahoana koa fa ny zahatra tediavinay dia ankizy vonina izy motive eo izy ny tenin'ny vahiny satria ny olona motive ihany afaka ampianarina sy atoro mety fireo zao ny hira efa ananany meva gospel amin'izao fotoan'izao mba tsy tenenako hoe amanjatony dia miafina any ambadika ny daholo izy rehetra satria zahatra tena nisany tsy dia tena haina indrindra hatramin'izay dia ny manao matraquage ny meva gospel fa ohatrany hoe tao anaty fotsiny ilay izy dia natao hatramin'izay ary isorana ny emanina moa any amitamatava izy no mipetraka dia izy ny tena namorona meva gospel dia ny tiako hanampiana kely fotsiny hoe meva gospel tsy atao Antananarivo any taloha izy meva gospel fa zao izy hoe meva gospel Madagasikara satria misy atao Antananarivo dia misy ihany koa ny tamatavy tony ahoana sy ahoana indray ary ny fandaharam-potoananareo hoe indrindra amin'izao akatoko ny fety izay ao anareo eto Antananarivo manokana mety manana fandaharam-potoana manokana ihany koa ianareo ny faran'ny taona sy amin'ny fiatomban'ny taona ho avy io ihany koa mety hafa ny amaliko azy fa rehefa miteny ianao hoe fandaharam-potoana dia ohatra miteny ianao hoe ohatra ny ahoana ny lalana izoranareo ho anay ny lalana dia fiainana izay olona matakatra hoe rehefa misy lalana no misy fiainana dia izay ny tsy maintsy olona tafita amin'ny fiainana lalanay tsy maintsy jery kely izay ny maha hoe gospel anay ohatra ny ahoana ny fiainanay ao anatin'ny gospel izany hoe manao retour vers l'intérieur kely ihany zavatra afaka atao ny événement afaka atao ny hirahira afaka atao ny gauche droite afaka atao
fa ohatry ny ahoana ao anatin'le gospel ohatry ny ahoana ny tenatenako anatin'ny filazantsara ohatry ny ahoana ny toetranay zany hoe ny lalanay zany amin'ity dia verina kely ao anatinay zay hoe ohatry ny ahoana indray ny tokony atao mba ahafahanay mandeha tsara ao amin'ilay fiainana tokony ho izy. Angatratsika be dia be ary zareo tao amin'ny meva gospel izay nanaiky sy nafohy fotoana ihany koa ny vahiny teto amin'ny MJS télévision tato anaty sy fandaharana ny noelinay ankatrany ihany koa itoky nanaiky nydresadresaka taminay teto. Asitraka tompoko veloma daholo io. Ataoko ampianaio tsy mila tambiny ny famindraposana tsy misy vidiny na hely zay mbo haiko novolaniko momba ny fitiavany ataoko ampianaio tsy mila tambiny
vahintsika fahatelo indray ary efa eto akaikintsika eto izy tsy izy vinamina mintsony vao mahita ny endriny fotsiny ianao dia tonga dia avy hatrany dia mahafantatra fa tsy izy akory zany fa i rojony avy indray no raisitsika ho vahiny manaraka miaraba ny rojony avy tonga soa eto amin'ny MVS télévision natana sy fandatrana nino elonay ya miaraba nareo mianadady miaraba antsika rehetra manona ny fiadana ny tompo amin'ny mpanaraka ny fahitalavitra rehetra miaraba antsika ihany koa natratra zao fety izao ary miraro soa antsika rehetra mbola tratra ny taona vaovao zay ho diavintsika tsy ela avy hatrany dia antanany rojony avo satria efa ela ihany nafantarana an'izany rojony avo izany toy ny ahoana ny atombohan'ny rojony avo nanomboka venina no niditra tao anatiny sehatry ny mozika dia nahoana no ny safidy manokana no hoe tonga dia hira evangelika natao ya rojony avo nanomboka tamin'ny taona 2014 zay no namoaka sanganasa voalohany tamin'ny ainao manjery dia natonga nany safidiny ira evangelika fa resendahatra avy hatrany ho an'izay fa mpanaraka ny avo hatramin'izay moa zany dia misy fitonona vavolombelona sy fitantarako kely famitinana ny fiainana ny ainako hatramin'izay ka hatramin'izao natonga na ho lasa pilazany tsara tsy voatantarako eto le izy fa raha tianareo afantatra zany dia mila mijery kely miaraka mitarika rehefa le misy programme nitarika iny dia efa 12 taona zany mijoro nitarika zao eo amin'ny famoronana rojony avy ihany ve no miketriketrika an'izay famoronana izay na ny tononkihitra zany na ny feokira ihany koa satria nomeny tompo an'le fanomezam-pahasoavana afaka nanoratra afaka namorona dia mafaly ihany ho mamerina izany amin'Andriamanitra mamparitaka an'izany amintsika rehetra ihany koa dia zay ihany mamorona ny hira zay iran'ny tarika ya efa elaela ihany zany hoe 12 taona nisiny zany avo tao anatin'izay 12 taona zay nanahona ny fivoarana firy teo zany zay ny hira ananany avo manahona ny fandaharam-potoana ho amin'ny taona ho avy sy apitraka ao anatin'izany ao anatin'izany 12 taona zany raha olona hoe zaza voateraka hatramin'ny 12 taona dia zavatra be deaibe no diavina ao anatin'izany misy taona menjera kely misy taona mitomany misy taona mitsikitsiky misy taona falifaly dia ohatran'izany ihany ny lalina diavinay tao anatin'izany fa ny zavatra amafisiko anatin'izy fotsiny raha balansena zany dia ny fiadanam-po sy ny fifaliana betsabetsaka kokoa no le sedrasedra kely sy ny sisa ny fandaram-potoana araka ny voalaza teo moa efa mifarana zao ny taona dia raha ny tokony ho izy tokony tsy ho atao toerana fa tsy nahazo viza moa za dia tsy lasa zay ny tena marina dia ny fandaram-potoana ny amin'ny farany taona zany dia mamiaraka amin'ny fianakaviako misy zavatra privé kely vitsivitsy atao zany hoe tsy misy ny concert nitarika ny avo hoe ariananina fa ny amin'ny taona ho avy no efa manomana ny fitetezam-paritra ho an'izay akadaty dia efa feno hatramin'ny volana jolay fa any amin'ny volana hoany indray tsika zany dia satria tsara ho fantatritsika ihany koa zany ranay le ho anareo zay miantso misy fitetezam-paritra moa zany ho ny faritra rehetrarehetra zay efa natao ohatrany tamin'ity taonty ihany eny ary avy hatranytsika dia hiaraka amin'ny rojony avo ao anaty ireto hira manaraka ireto hira tony ahoana indray natolotra rojony avo anay ary ho amin'ny anio anolotra hira anaky telo anareo zay irany fankafantarantsika zay fampahirizantsika ihany koa tamin'ny fiainana ny vakivakiana sy ny fiainana zay mbola ho vakivakiana ny hira voalohany vita sedra misy an'le hira nitondrana ny tour 2022 voky fitahina zany hoe hoavahana mihitsy ny manompo sy ny tsy manompo tena Andriamanitra zany dia tsy eto ambonin'ny tany valim-pity fa any an-danitra misy hira anankiray ihany koa iarahana amin'ny zokovavy mahafinaritra mitovy moa ny anaranay samy rakoto mamonjy fa za votsy ny rojo ny avo rakoto mamonjy fa izy mialy rakoto mamonjy dia mafaly anay mianaka ihany koa no anolotra hira anankiray fahatelo ianao foana no hiraiko avy hatrany ary dia hiarakitsika ao anatin'izay hira izay ihany ka tanteraka indray efa nandalo teo daholo reo fahorina sy fijaly fa tô tsy mataitra intsonja fantrana sy tsy fisina fizao mboly tia
mijoro atrano satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kitona na ino kiatra izao molitraka na isesisesy ameliay azany aty izao efa satra iafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda uporofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra lasa nandao ihany ko ire olona kaikiny fo resorina tanko avoko zay kely mba fananako isambolitua mijoro atrano satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kitona na ino kiatra izao molitraka na isesisesy ameliay azany aty izao efa satra iafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda uporofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra na ino ny tono na ino na yatra zao molitraka na isesisesy ameliay azany aty izao efa satra iafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda uporofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra na ino kitona na ino kiatra izao molitraka na isesisesy ameliay azany aty izao efa satra iafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda uporofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra efa vita sedra efa vita sedra andriamanitra tompoko io anie tena makaka fa isan'andro izy manome ny anjara zazahoay io andriamanitra tomponareo io manolotsaina fa mitrapony afansino atsika isamara efa nomeny ay nomeno ay sy zazahoay nomeno anao nomeno anao zay zazaho anao mbola omeny ay omeno ay zay
sasa wai wanawe wanauze sasa wanauza masu wana fenu fifalina ni fiaina kwe fenu fitaina ni fiaina kwe manu puazia refa manu puazia Ifanumenia numeno ai se sasa wai numeno anao se sasa wanao ula umenia umeno ai se sasa wai umeno anao umeno anao se sasa wanao fenu fifalina ni fiaina kwe fenu fitaina ni fiaina kwe nanu puasia refa nanu puasia fifalina fona ni fiaina kwe fitaina fona ni fiaina kwe nanu puasia manoniasanye fenu fifalina ni fiaina kwe fenu fitaina ni fiaina kwe manu puasia refa manu puasia fifalina fona fiaina kwe fitaina fona fiaina kwe manu puasia manoniasanye vous qui fitaina vous qui fasoavane vous qui famtrampua refa manu puasia vous qui fitaina vous qui fasoavane vous qui famtrampua refa manu puasia vous qui fitaina vous qui fasoavane vous qui famtrampua manoniasane vous qui fitaina fasoavane vous qui famtrampua manoniasane Sambara na mami fiatana na trani ni manumpono manume fali simetila mampisava la helu mandrava tumani ifikitra mafia oritupumala si salasara fa if every chance at you see the katini sanju kana yazani at you yano fona miraju see the plans at you see the katini sanju kana yazani at you yano fona miraju
tompoko fianao no tompoko nankalay sy latsalatsaina zaho sy angaina fa ny fieritrao saiko sy takatiny saiko kanayana zany aiko ianao fona miraiko fitambananao saiko sy takatiny saiko kanayana zany aiko ianao fona miraiko Sachu, Karayana Sanyachu, Yana Fona Mirachu, Sita Tana Sachu, Sita Tati Sachu, Karayana Sanyachu, Yana Fona Mirachu. Yana fona mirachu Enare ankasitratsika rojony avo nitondra izay mbola iverina iaraka amitsika eto ihany koa mialy rakoto mamonjy rehefa avy eo fa vetrany aloha isika dia andray ny vahiny manaraka ny antokopira avy eo amin'ny tanora masina Itosy ihany koa vetrany ao anatin'ny hira entin'izy ireo aloha isika dia iverina iresadresaka amin'izy ireo ao arian'izay andao ary. Izahai panupuna Maganggabi sinitalahu Mafyanizau yananaiza Yanzazana fafutonariza Itundrana fyaina mavau Kani utamage Sanai Baba Amingarano Baume Sayantara Maswan Naisai Ufti Kwarike Nyutafita Amiriza Jesus mamela si ifirendeku hitanoni matuana kanefa isichakao echa eteku avyana ruamba yankinami na vaya na eria no tenai na yana Kasifita la luna tumbo na mangido na chan era jaruma sama chapa mama mama Yachi jadi mama anke chini za befama na pana tena
Ity raha manaraka ity dia nika farany indrindra ny antoko-pira tanora masina Itaosy fa efa voaraintsika ihany la izy dia atolontsika ampitiavana anareo any atokantrano any hafa ny taloha. Androany ao tonga saina ihany raha nanotana tomany veno asetriko izany fiainana an-tany niomaly aiko ihany niny afaraha dia andany andro iondriko etiany fa hoe ambany Jesusy anefa miteny hoe aza malay fisady mandeha ka ny hoe ifonako
zay mbola gejainy zao fiainan'izao hoandao zay mbola gejainy izao fiainan'izao izao mandonaka bavao lay tsy mandao ialao ny taotrao fiziloao rahandao fa miandry ny anjaranao fiaina vaovao jesosy matsy raha manome dia fiainana sabe diabe aiziniwe dembuli savaya kaza mitumani fa fiainaniza rusuata kavaliwe afamitanu satini jesusi tununga salu lisaira nabdu Santa Jesus Tumanifa fiainaniza mrusuata avaliwe afanitanu satini jesusitu nunasalu lisaira namu lova chef de cœur ao anatin'ny antokopira Tanora Masina Itosy anisany manana ny maizazy zany sy antokopira zany rehefa malaza ihany koa fa notaniko voalohany lova hoe tamin'ny taona firy tany zany antokopira Tanora Masina Itosy zany no niforona dia misy firy zao nareo ao anatin'ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Miaraba ny njava dia miaraba ny mpijery rehetra ny atokantrano any ary mamerina ny firaritsoa amin'izao krismasy 2024 zao au krismasy sambatra sy au krismasy feno fiadanana nanontany ianao hoe tamin'ny taona firy no niorina zany atokopira Tanora Masina Itosy zany dia tamin'ny taona 177 zany hoe 30 taona 130 taona tamin'ity taona ity fa zany hoe izahay amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny fahakalazana ny 30 taona. Misy firy eo nareo no anatin'ny fikambanana satria ohatra maromaro ihany nareo no niakatsihatra teo tao anatin'izay hoe 30 taona izay nanahoana ny ainana an'izany efa ela ihany zany. Ie efa ela ihany fa na izany zany ara misy mpikambana tao izay efa tao izy hatramin'ny voalohany indrindra dia mbola ao izy hatramin'izao nihira teo izy fa raha ohatra zany hoe nisan'ny mpikambana ao anatin'ny listra dia 50 zany hoe apahany ihany zany le teo reny. Zany hoe rehefa le miakatsihatsy reny nareo dia manahoana fomba fandrindranareo an'izay hoe ireto avy aloha reto any aloha zany no miakatra sihatra dia ny sasany ve aloha zany ajanona mihitsy sa hoe ahoana zany ny fomba fandaminanareo an'izay ao anatin'ny fikambanana. Tena misy an'izay tokoa satria raha ohatra zao zay manao concert en palais des sports dia eo amin'ny 100 hoe zahay no sur scène dia dikan'izay zany misy 50 tsy mijoro fa misy fepetra moa zany dia mikompte zany ny isana présence tena mikompte dia misy tena tsy ajoro mihitsy le izy koa mantsy sady hoe rehefa manao toy ireny zay dia sady mpihira no producteur zany hoe le mpikarakara dia misy ankizy be dia be zany miasa ny anananany dia zay tsy mijoro zany dia miasa. Manahoana ny famoronan-kira ao anatin'ny fikambanana nareo ihany ve mamorona hira nareo sa hoe misy fiaraha-miasa amin'ny mpihira hafa teo zao tsika nahita niaraka tamin'ny rojony avy nareo tao anatin'le hira teo manahoana fiaraha-miasa amin'ny atokopira hafa na hoe mpihira hafa. Hatreto zany ny mpamorokirany atokopira Tanora Masina Itosy dia anankitelo. Ny voalohany indrindra amin'izany dia isedy nirina moa zany SDN ny anarany anatin'ireny album anay ireny
dia izy efa 10 taona latsaka 2 volana zay no mipetraka any ivelany dia fa mbola mandefa hira ihany izy mandefa hira vitsivitsy maromaro fa izy koa efa mitarika atokopirany ivelany any misy an'izay atokopira hoe fahazavana amin'ny FLM Val de Marne any France dia efa namoaka rakira ry zareo dia izy moa mamorikira an'io atokopira io fa mbola mamatsy ana ihany izy isedy dia miora le nihira le botakely nihira voalohany teo iny dia izao lova zay zany mpamorikira ny atokopira Tanora Masina Itaosy dia raha le hira ny arahanay ny hira tamin'ny rojony avy teo iny zao dia hira noforoniko iny zany hoe ny hirahiraina rehetra zany dia hira ny forononay 3 amin'ny rahalahy reo daholo atreto fa tsy dia misy hoe hira avy any ivelany 10 am'zato ozanao ozanao te hoe tao anatin'ny fikambanana zay 10 am'zato zay ve ao amin'ny fiangonana misy anareo avokoa sa hoe misy avy any ivelany mandrafitra ny ekipa anareo satria mantsiny azay tokoa no tsara ohatrany hoe ampafantarina ny mpijery sy mpiaino fa ny atokopira Tanora Masina Itaosy dia atokopira ny fiangonana zany hoe sampana ao am-piangonana izy io amin'ny fiangonana loterana malagasy na ny FLM moa zany dia ny fiantsonan'ny sampana tanora dia hoe kristianina tanora loterana malagasy KTLM dia KTLM ao amin'ny FLM Ambohimasina Itaosy zany ny Tanora Masina Itaosy zany hoe rantsana atokopira ao anatin'ny KTLM zany hoe ny mpikambana Tanora Masina Itaosy rehetra dia tsy maintsy mpivavaka ara-dalàna ao amin'ny FLM Ambohimasina Itaosy tsisy ivelany zany ary zay mihitsy no fepetra voalohany indrindra betsaka ihany mantsy ny olona miteny hoe zay mba te hiditra fa raha vao tsy mpivavaka ao zany dia satria amin'ny mahasampana azy zay dia tsy afaka hoe miditra atokopira Tanora Masina Itaosy manao koa sary ny fandaram-potoana ho amin'ny taona ho avy satria hiditra taona vaovaotsika inona ny vinona sy ny zavatra entanareo vaovao indray ho an'ny mpakafy sy ny mpanaraka atsika tena zava-dehibe zay fanontaniany zava zay satria araka ny niteneniko teo dia ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny atokopira Tanora Masina Itaosy isika ka ho farananay amin'ny alahady 5 volana febroary izay fankalazana zay izy mantsy zany efa raiky amby 30 taona zao ny Tanora Masina Itaosy fa nisy ohatrany hoe décalage kely izy noho ny fisian'ny valanaretina dia ho farananay amin'ny fomba ofisialy zany raha sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny alahady 5 volana febroary efa azo ny daty dia tonga dia mba iangavianantsika mpakafy rehetra zany hoe ampidiro anatin'ny calendrier atsika izay daty zay amin'ny fotoana io no amoahanay amin'ny fomba ofisialy ny rakira laharana 10 rakira laharana 10 ny Tanora Masina Itaosy zay tsangam-batony 70 taona fa ao amin'io fotoana io ihany koa engany satria ny tsangam-batony 70 taona dia trano fiangonana any Mangamila FLM Mangamila any amin'ny district Antsorobe dia engany fa apetrakatsika amin'ny tompo ny ho vita somatsara zay trano fiangonana zay nanomboka hatrany amin'ny fototra izay nanangana azy mandrapatonga any amin'ny tafony ary amin'izao fotoana zao zany izahay manafo dia tsy ho teneniko tsony ny aminy fa aloha mba ho surprise amin'ny fotoana io mbola maromaro ihany tokony maromaro fa live io izy io zany hoe ho tendrena daholo tsy ohatry ny androany zany hoe natao playback fa live tendrena daholo ny zava-maneno rehetra eny ary mankasitraka aloha nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity mbola maromaro ihany ny vahiny sy ny antokopira ho raisitsika atao anatin'izao fandarana izao fa isento kely ao anatin'ny dokam-barotra vetivety aloha isika dia iverina atao anatin'ny fandarana indray ao arian'izay Chacun est unique. Nous vous accompagnons à mettre en valeur à l'extérieur la beauté qui est en vous. Clin d'œil beauté prend en charge votre beauté dans les moindres détails. Avec Clin d'œil beauté, tout simplement belle. Pista Katifotsy ilay toeram-pivarotana kilalao any ankizy amin'izao fetiny krismasy izao hitanao avokoa ireo kilalao rehetra tiany zanakao sy mifanaraka amin'ny taonany tahaka ny jeu de société misy saribakoly maro samihafa peluche géant robot finday game box hitanao ihany koa ny mini market ny mini cuisine sy ny mini bricoleur sy ireo maro hafa tsy voatanisa tonga vainganarety amin'ny Pista Katifotsy fa tsy handisy fanantenananao izahay
Pistor, l'adresse à retenir pour trouver la magie des jouets. Miritzka Production, la musique autrement. Fa efa etaka keto indray nivahintsika manaraka dia tsy izy akory izany fa i mianatra koto mamonjy miarabanao indray ary aloha tapa-very eto amin'ny MBS télévision. Fa ny miarabanao dia miarabany mpanaraka ny MBS télévision ihany koa. Voatsela akory izay mianatra koto mamonjy no vahintsika tao anatin'ny fandarana iray tao amin'ny onjapeo tao dia tsy antany firy intsony fa avy hatrany dia iresakitsika momba ny rakikira vaovao izay ivoaka satria ndresadresahana tamin'izany hoe isy ny rakikira vaovao izay ivoaka efa hitantsika ihany koa any anatin'ny page Facebook ny any fa nany zafikely ary amin'izao fotoana izao dia efa miakatsehatra ny mianatra koto mamonjy asa hoe mety misy vokatra vaovao ve ivoaka mety hoe ahitana ny taranaka mialatra koto mamonjy ihany koa amin'izay rakikira vaovao izay. Mety tombona mihitsy izay dia tsy fantatro hoe efa eo mpikarakarana efa eo mpiketrehana n'andro fa mino fa tsy ho taran'ny fiandohan'ny février dia masaka dia ho aroso aminareo rehetrarehetra miaraka amin'ny fiarabana taom-baovao raha sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izay ihany koa ny fandaharam-potoana indray ho amin'ny faran'ny taona sy ny taona vaovao moa izany efa andresahany teo ihany koa hoe izay rakikira vaovao izay aloha izany misy vaovao antsika fa kosa ho an'ny fandaharam-potoana nitarika mialatra koto mamonjy fotsiny indray ary mety manahoana ny amin'izao katoko ny fety izao. Feno dia feno indraindray raha reraka ihany no vatana fa izany hoe izay no ny antson'ny tompo anay tory filazantsara dia tsy vitan'ny lahady sy ny sabotsy tsony fa na latsinainy na talata na larobia na lakamisy dia mandeha foana dia ny sekoly ny tena merimaka amin'ilay misy fety tsekoly dia fety mpianakaviana moa mazava ho azy fa amin'ny 24 zao fiangonana telo dia ny réveillon moa efa telo ihany koa. Fantanyko faraparany ary aloha satria mbola maro maraiky vahiny raisika rehefa avy eo mahavita fampisehoana firy eo nitarika mialatra koto mamonjy ao anatin'ny taona iray. Marina mafy raha vao isako tsony tsy haiko fa dia isan-kerinandro aloha dia mandeha foana matetika sabotsy lahady dia ankoatran'izay moa indraindray misy ny andavanandro hoe mariage lakamisy anniversaire maka foana ny olona dia ararotina aloha dia mbola matanjaka. Na dia maro ary ny adidy iantsoroany dia mbola tonga izy namalianso teto amin'ny fandarana ny noelinay tamin'ity andro fety ity efa niaraka ny hira tamin'ny rojony avy teo ihany izy fa mbola nolotra amintsika hira ihany koa izy rehefa avy eo inona avy indray ny hira ho atolotra mialatra koto mamonjy ho anay ary amin'izao akatoko ny noely izao. Satria noely ny andro mazava ho azy fa hira noely. Avy hatrany ary dia hianika tanterakintsika ao anatin'izay hira izay. Noeli etongitray fatsiarovana ny naterahany ilay tomponay. Noeli mifaly izahay avotra sy vonjy no nentiny Jesosy sakaizanay. Noeli kavelomindray ny antsam-piderana nataon'ireo anjely faizay. Noeli voninahitra ho amin'ny avo ho anandry amanitra. Noeli fiadanana ho amin'ny ankasitrahany.
Noely etongindray fa tsy arovana ny naterahany ilay tomponay Noely mifaly izahay avotra sy vonjinonetiny Jesosy zakay zanay Noely ka velomindray niantsampiderana nataon'ireo anjely faizay Noely Noely voninahitra ho amin'ny avo ho an'Andriamanitra Noely Noely fiadanana ho amin'ny ankasitrahany anontany anao aho inona ny Noely aminao tony isan'andro ihany ve samba miavaka anontany anao aho inona ny Noely aminao andro piravona fotsiny sandro bavaka nahazatranao fitafina miaja sy kiraro vaovao rehefa tonga ny Noely de mizara kilalao Noely 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 samba manaona kosa reny ao anaty fonao ao Noely 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 tony trano nomby veno andraisanao lay mpanjakanao Noely Noely vomadio sy tsy miatsara velatsy no andraiso azy anio Noely Noely lolompo sy fifandirana nisy ario Noely Noely hirarinamba ho andro famitranam-pihavanana Noely 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 teo amitsika ankasitrany ny fiadanana dikolotry ny fitiavanao ry Jeso mamilotry ny eo anilanao lavitsiny aiai ravoravony fanay tena ampio ai toko ny fahasoavanao so tsara loatry ny fitantananao ny fiainanay matony voatry de notaianao na ny sedra mahamay ninjehinazy indraindray de tsy lavo fanijoro ianao no ny atoanay kambola tokanao ifikitraminao tsy misy mahavitana
fatyanao ry jesosy nivelirano izay ataonay aminao tsy vadika aminao zay mandraky izay tory tiako loatra ny fitiavanao ry Jeso mamiloatra hoaemeo anilanao lavitsiny aiai ravoravo ny fanay tena ampihoay toko ny fahasoavanao tena soa tsara loatra ny fitantananao ny fiainanay matony voatre dia notaianao na ny sedra mahamay nenjehinazy indraindray dia tsy lavo fanitsoro ianao no ny adoanay ka mbola tokanao ifikitraminao tsy misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy nivelirano izay ataonay aminao tsy vadika aminao zay mandraky izay tory ka mbola tokanao ifikitraminao tsy misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy nivelirano izay ataonay aminao tsy vadika aminao zay mandraky izay tory mialy hira koto mamonjy tsisy mahafantatra izany eo amin'ny lafiny hoe hira evangelika noresana ankasitrahantsika izy nitondra izay antsakira sy hananaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity savetrany isika sanda dia andray ny vahiny manaraka indray ry zareo avy eo amin'ny Vox Angelia isandreo antokopira manana ny lazany ihany koa izany dia hoalatsika avetrany ny hirahira sy ny antsa ho ataon'izy ireo ary verina hitafatafa amin'izy ireo isika aorian'izay Oh
resaka feo izay indrindra dia tsika no te anontany aho hoe ny safidiana manokana ve ilay hoe Vox Angelis satria dia ohatra ny feon'anjely mihitsy ny en'ilay teo aloha zany dia toy ny ahoana ihany koa ny fomba fitezanareo feo atavavoanareo zavatra toy ireny. Ia, misaotra indrindra fantanina ny Vox Angelis vivace dia nalaina avy amin'ny teny latina feon'anjely dia nalaina avy amin'ny teny italiana le vivace taty aoriana mba tsy fangarony amin'ny vivace amin'ny Vox Angelis hafa avy amin'ny teny italiana zany dia ireo no natambatra. Misy antony manokana satria ny mpanao klasika dia manana ny fototra ny aviany dia mozika tandrefana amin'ny ankapobeny dia ny aingany aza dia mozika latin dia zay ny antony hoe maninana atao teny latina le izy. Ma Vox Angelis azy indray dia toy ny hoe feo manga feon'anjely misy anarana hoe tia napetraka kokoa. Zay ny tena antony safidianana azy fa tsy any amin'ilay hoe anjely akory. Nareo ve zany tsy manana eritreritra hoe anao hira amin'ny teny gasy mihitsy hoe teny malagasy sa hoe to dia hoe mifototra amin'izay hoe tena manao zahay ary mahafaly anay miteny anareo fa misy fiara-miasa zay ataonay miaraka amin'ny Gilles Ramiarson. Ny taranany moa zany amin'ny ankapobeny Gilles Ramiarson zay fantatsika fa nanao ny hira faharoa ny hira pirenena Zanahary ota io fa nanao hira maro be ihany koa izy na ny hira fahatelo ny hira pirenena zay tsy fantatry ny olona dia izy io dia seha-pikarohana ny ensemble vocal Vox Angelis vivace seha-pikarohana mba hampitomboana hitrandrahana an'izay dia mozika tena malagasy io fa irainay ary avoakanay amin'ny fomba fihira klasika ary efa vitanay ao ny album miandry kely fotsiny mety amin'ity faran'ity mety amin'ny fiandohan'ny taona dia ivoaka izay. Raha ohatra hoe misy olona te hiditra ao anatin'ny tarika misy anareo zany hoe ataontsika hoe mbola hoe vao hianatra mihitsy izy zany ao anatin'le feo sy ny fiangalinan'le feo izay mampisongadina anareo misy ve ny hoe sivana na hoe fepetra takina ahafahana miditra ao anatin'ny tarika misy anareo? Ia, misaotra betsaka amin'ny fantaniana anisany ao anatin'ny ensemble vocal Vox Angelis vivace aloha dia olona mitia passionné raha izay lazako anazy amin'ny mozika tena klasika. Zany hoe ny fitambaranay ireo dia avy amina tokopira eny anivon'ny fiangonana mety mpitarika mety solista dia angonina mba amerina indray eny anivon'ny fiangonana hampiakatra ny lanjana. Zay ny mission anay andeha ataoko hoe mission ilay izy dia raha zay dia tena mampiditra izahay fa isaky ny roa taona izahay no mampiditra dia misy karazana audition hidiranao. Audition zay tsy hoe examen be akory fa hijerena ny feoanao ny qualité ny potentialité moa zany tena jerenay fa tsy le hoe feo dia ny fanananao fikirizana sy fiezahana ao anatin'ilay izy dia tombony ho anao ny feo dia eo ihany koa ny famakina noty solfège solfa moa zany iny fa tsisy adihevitra fa ny solfège indrindrindra. Ao anatin'izay ihany koa ny tenanao te hoe misy vokatra efa homakimanina ihany dia mety efa firy eo zao ny hira anananareo dia mety firy ihany koa no efa homakimanina indrindra amin'ny taona vaovao avy io. Amin'ny ankapobeny aloha zay mbola miezaka ny manao interprétation tsy tena hoe mamorona izahay satria tsy lany ritra mihitsy ny mozika klasika amin'ny ankapobeny ary mamoy sy mivoy an'izay kisarisary zay zahay. Ny hira zay efa nataonay efa maro be mihitsy ny interprétation ary anisany zany io hira malagasy io raha tsy haivina dia Vox Angelis napiditra voalohany ny hoe esprit Disney teto Madagasikara fany anazy tamin'ny alalan'ny hira dia nitarika inspiration ho an'ireo olona hafa moa zany hoe manao hira zay hoe ahoana ny mozika klasika ahoana indray raha iraina ny mozika na dessin animé amin'ny mozika klasika manahoana indray raha iraina ny mozika tena malagasy amin'ny fomba feo klasika ary ahoana indray raha hira tena klasika ihany koa no iraina zany hoe tena seha-pikarohana amin'ny ankapobeny. Izany hoe raha misy ve zany olona te hiara-iasa aminareo dia tsy hivoana mihitsy anareo na oviana amin'izay hoe mozika klasika izay fa tena hijanona tanteraka amin'izay. Tiako kely mamelesona ny atao hoe klasika dia vanim-potoana izy io fa tsy tena gadona zany hoe io ny fototra ny avian'ny mozika rehetrarehetra
ary zay ny antony hoe rehefa hianatra piano anao dia piano classique alohany mianatra gitara ianao dia gitara classique ary tokony rehefa hianatra feo ihany koa antamin'ny feo anao tany voalohany dia tena mianatra voix lyrique na voix d'opéra zay ny fiangany avy eo anao a safidinao amin'izay any amin'ny conservatoire tena zay mihitsy ny anarany ny dikan'izay zany a avady kokokoa le izy hoe ny mpihira classique ara no afaka miinterpréter ny mozika rehetra raha toka safidiny zay dia ny anay a mifangaro ao anatiny hoe ahoana ny fomba anehoana isitrahan'ny olona mozika mahafinaritra ahafahan'ny tombo a sy mivelatra zay kokoa ngamany eny ary ankasitrahanareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ndray ny vahiny manaraka tsika santa makasitraka ny vahintsika manaraka indray ary aloha dia efa vonimbonao ambadibadika eo an'keo ry zareo seka ambodiady aho raisika vetrany
mantrano nanome zanalay tokana matsilo very zay rehetra milo azy fa hanana fiainana mandrakizay zarakinahorafy andisy mandrapiavony tompo eny amina olaze nohitsenanatsika rehetra milo azy fa andriamanitra nanome zanalay tokana matsilo very zay rehetra milo azy fa hanana fiainana mandrakizay iary zareo avy amin'ny sampana tanora kristianina avy ao Ambodiady ireny niaraka tamintsika teo ireny efa itaon'ilakety lova solitena avy amin'ny STK Ambodiady lova nafananareo ny sehatra teo fa miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana dia faly miarabanao ihany koa sy ny mpijery manontolo araka nitatsika teo dia somary tanora avokoa nareo ny ao anatin'ny tarika manahoana ny fomba hoe ifampitezanareo sy ny hoe ifanabeazanareo ao anatin'izay hoe matanora n'ireo ankizy ireo izay eny tompoko raha fijery anazy teo dia tena tanora misy ankizy ary araka ny matanora moa dia tena sarotra tokoa ny fifampitezany fa teny iainana dia hoe satria tsy mitovy daholo samy manana ny fitezanana azy ny atokantranony ihany dia tsisy afa-tsy ny hoe ny tenan'Andriamanitra ihany ny balizy ho an'ny ankizy tsirairay avy maromaro ihany ny STK misy eto Madagasikara hoe manana ny tokopira ohatranareo zao ho anareo manokana inona ny tena mampiavaka anareo zany satria hitantsika teo zao miaraka amin'ny fihetsika nafana mihitsy ny sehatra taminareo nihira teo ny tena mampiavaka ny STK Ambodiady aloha zany dia ny gadokira ohatr'ireny hitanareo ireny dia ny hira zay rehetra nataony koa dia tena anay daholo zany hoe mitrandraka talenta isaky ny olona tsirairay zay mihitsy moa le STK zany mamorona ny hira ho anareo mihitsy mamorona ny hira na mpitendry dia volavolaina ao anatin'ny sampana daholo eny are amankasitraka anareo avy eo amin'ny STK Ambodiady nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana nitondra izay hoe antsakira izay ihany koa efa vombonina ao ambadika ao ihany koa
ny vahintsika manaraka ry zareo avy amin'ny Anjomara Nosy Vavaka ho raisitsika avy hatrany izy ireo. Araka ny fanambarany zavandriamahefa teo dia zareo avy ao amin'ny Anjomara Nosy Vavaka indray no miaraka amintsika ary ataratsy manaraka ity efa etsany keo ny solotenan'izy ireo i Monsieur John no miaraka amintsika eto miaraba amin'ny Monsieur John izay nahatratra ihany keo ny andro Noely ny andro anio ary ihany keo tonga sy eto amin'ny MBS indray. Miaraba nareo eto amin'ny MBS ihany keo ary miaraba ny mpijery rehetra mahatratra ny andro Noely. Eny ary avy hatrany dia i Monsieur John no asaitsika milaza hoe iza moa izany Anjomara Nosy Vavaka izany avy aiza nareo efa ao anatiny moa izany hoe Nosy Vavaka firy nareo no ao anatiny izay antoko-pira izay. Ny Anjomara Nosy Vavaka dia avy eo amin'ny FJKM Nosy Vavaka Ambohimanarina. Ny olona nitsangana tamin'ny taona 1977 ary ankehitriny izy zany zao dia mankalaza an'Andriamanitra ny fahenina amby 50 taona ny amin'ity taona ity ary sitrapon'Andriamanitra dia 7 amby 50 taona volana febroary 2022. 570 mianaka izay no anatin'izany fikampanana zany dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fandaminana sy ny fitantanana fa mbola maefa tanteraka ny antso izay nataon'Andriamanitra ho an'ireo mpikampana ao anatin'izany fikampanana izany. Matetika rehefoana efa faheno foana moa zany izay hoe Anjomara Nosy Vavaka izay mahavita seho firy anatin'ny taona iray ianareo. Zany hoe ao anatin'ny taona fanamarihana fotsiny ny fankalazan'Andriamanitra ny tsingerin-taona dia volana febroary dia zany hoe volana ny alahady ao anatin'ny volana febroary zany izay dia manao hetsika ao anatin'ny fiangonana fa mandritry ny taona zany zay isan-kalahady dia misy ny fiangonana manasa na fiangonana rahavavy katolika adventista dia mandeha foana zay isan-kalahady tsy mandeha foana zany isan-kalahady amin'ny fanasana rehetra zay anasana ny fiangonana. Eny ary tsy ampiandrelany mpijery ihany keo isika fa hanolotra hira ho an'izy ireo isy ianareo rehefa avy eo hira tony ahoana no atolotra ho an'ny mpijery ary ao amin'ity anio ity. Amin'ny andro Noely ny andro zay diavintsika moa zany dia tena hira krismasy no tanterahanay ary mety misy hira zay novelomina manokana satria ampatsevina kely fa tamin'ny taona 7 zay dia nisy le fifananana nataonareo MBS dia misy hira anankiray zay nankafizin'ny mpakafy ny Anjomara Nosy Vavaka tamin'izany dia ho averina izy amin'ity indray mandeha ity mitondra ny lohateny hoe mpamonjy ary ny hira anankiroa dia ny hoe Otrano Nombe ary ny anankiray dia Mifaly Britany. Avy hatrany ary dia ianikotsika ao anatin'ireo hira ireo izay atolotra zareo avy ao amin'ny Anjomara Nosy Vavaka indray.
maraparana ny fandarantsika sanda tsy hanisy sotra ireo hampiaramiasa amintsika nafana nanatotosa izao hafandarana izao teo amin'ny fanamafisapeo ny jiro ny zava-maneno sy ny estrade sy ny chapiteau isorana ry zareo Maj Pro Miritsoka production Tafika sy Elisy ary ny Madeko. Teo amin'ny haingon-tsehatra kosa indray ry zareo Chikany Chikabe Sarety, Bistor Akady Fotsy ary ny MBS Event. Teo ihany koa ry zareo miara-miasa amintsika teo amin'ny rindran-tsary ny ESM na ny École Supérieure de Multimédia, ny Multimédia Presse Chanteur Apandrana. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny nanao ny taovolo sy ny tarety ry zareo avy ao amin'ny Clin d'œil beauté 67 hectare fa izay ihany koa no entsina indray hamandranana ny fiarana ao amin'ny ity androny noely 2024 sy 2025 ity. Ankasitrahana be dia be ihany koa ry zareo nandray anjara tamin'ity andro anio ity mbola atorinana iato ry zareo avy ao amin'ny Anjomara Anosy Vavaka izay hitondra amintsika hira farany entsina hamandranana ny fandarana mametraka ny veloma mandravy tafary amin'ny manaraka indray.